ny olona tsisy saina ny mieritreritra fa ilay tovovavy 12 taona vao olana dia sitrapony zany ary efa malanga ny tovovavy 12 taona amin'izao fotoana izao satria ianao nahita teny amin'ny fiarahamonina tovovavy 12 taona ray roa telo efa miroso amin'ny firaisana ranofo dia ataonao amin'ny akapobeany ilay izy vao maika tsisy saina kokoa ilay olona mieritreritra hoe satria efa bevokan'ilay mpanolana izy dia tokony hovadin'ilay mpanolana izy zany hoe amin'izay zany ilay mpanolana manana fotoana betsaka kokoa hanolanana azy ohatrany hoe misy olona namaky zany ny trano anankiray dia hoe atsovy mihitsy aloha ilay mpangalatra dia aleo hosoratana aminazy mihitsy ny entana rehetrarehetra atao tranony izay mbola tsy azony sy ny trano amin'izay afaka alainy amin'ny fotoana rehetra tiany ny fananana rehetra mbola vao maika olona tsisy saina mihoatra n'izany koa ny olona mieritreritra fa ny vehivavy manao akanjo fohifohy kokoa na manaranara-batana kokoa no mahazatra amin'ny masonao dia rariny sitsiny raha vao olana ko maninona ny eny amin'ny piscine sy ny eny amin'ny plage tsy mikararana ny fanolanana tsy eny ary ve ny manao soutien slip fotsiny vehivavy sa manao ohatrany soutien slip ihany mantsy ny maillot ko maninona re vehivavy adala mandehandeha eny amin'ny arabe tsy manao akanjo re maninona ny tsy aolana amiko na misy vehivavy mibiridana ary eo ny fitsiriritana tsy maintsy misy fa ny mahasamihafanao amin'ny biby dia ny fitazomanao ny fameranao any ny filanao filandratsinao iny tsy andeha hanolana an'ilay olona ahoana moa ny fomba eritreretako hoe misy zaza na 7 taona ataontsika hoe 5 taona 7 taona mandeha eo na tsy manao koloty ary izy izitsika dia ahoana ny fomba eritreretako hoe misy olona normal misy saina tsara salama saina dia mieritreritra firaisana ranofo mahita n'iny zaza iny tsy azoko tsy manana excuse mihitsy ny mpanolana ninina zavatra ninina trango eo fa ny mpanolana tompoko no marary saina ny mpanolana no adala ny mpanolana no biby ka aiza ny toerana tokony asiana ny biby any anaty ala tsy miara-miana aman'olona na ao anaty kazra any amponja ny tiako tenenina dikan'izany nitandremisika ray aman-dreny aloha amin'ny zanakitsika voalohany indrindra dia faharoa manarakaraka an'izany mangataka ny mpitondra fanjakana hijery manokana an'io efa hita kosa aloha iny fa tena efa dingana lehibe le hoe tonga dia mandat dépôt fa ny ankoatran'izay mipenina sy ny rehetrarehetra koa mila jerevantsika eo akaikikaikin'izany izay ny tsetsatsetsa tsy aritra kely androany manaraka indray ary